fiovanan-tsapa aloha zany tao anatin'ny izay fotoanana niofanana mahakasika ny resaka web 2 zay tany amboalohany aloha zany tena fantatra fotsiny fa misy zany hoe réseaux sociaux zany fa tsy de tena fantatra firy hoe inona ny tena fiatraikan'izay amin'ny indrindra fa eo amin'ny asa sy ny fifaneraserana amin'ny andavanandro ka rehefa nandalo an'ilay fiofanana dia nasapa zany ny tenanay fa betsaka ary tsy tambo isaina ireo tombontsoa azo amin'ny fampiasana an'izay réseaux sociaux zay raha sendray ohatra fotsiny ohatra hoe raha nakasika ny fiofanana zay natao zany dia momba ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ny tena nasongadina tao anatiny amiko zany zay lohahevitra anankiray zay ohatra fotsiny ihany fa mbola be dia be ireo zavatra azo ampiasana sy azo ararotina ihany koa amin'ny fisian'ireo réseaux sociaux ka ny zavatra hitako hoe tena nisongadina dia ny fahafaha koa mizara amin'ireo manodidina ahy izay zavatra rehetra hitako sitrandrahako ao anatin'izay réseaux sociaux zay amiko zany zavatra hitako hoe tsy mampitovy anaty aloha hoe mbola tsy nandalo an'ilay fiofanana momba ny web 2 sy amin'izao fotoana zao efa nahita sy hoe mba fa mafatapatatra kely na dia tsy dia izy amin'ny ankapobeny ary le resaka web 2 aloha zany tsy dia miasa saina loatra amin'izany hoe anao connexion internet zany fa taorian'ilay fiofanana zay natao nefany dia teren'ilay asa zay atao ihany koa satria tsy maintsy mikaroka zava-baovao mampitaina amin'ireo tasaha zay ampitana n'ilay traikefa hoentina hanasarana ny sy ampiarina zay ataon'izay dia tsy maintsy miezaka mifampiserasera ao anatin'ny réseaux sociaux indrindra moa amin'ireo namana sy tapaka rehetrarehetra zay efa tafiditra ao anatin'izay raha sendray ohatra fotsiny ohatra hoe ny tena zao tsy technicien hoe ohatra hoe resaka agronomie ohatra fa resaka communication no natao dia tsy mahafantatra mihitsy zany hoe ahoana ny fomba fiompiana kisoa ara-teknika zany fa amin'ny alalan'ilay fampiasana ny web 2 sy ireo réseaux sociaux isan-karazany ireo no entina hakana hevitra amin'ireo namana dia atambatambatra zay dia zay no ampitaina amin'ireo tasaha zay mila n'izay filana zay misy ireo zavatra tsy takatry ny sainao raha anao tsy mikirakira an'le izy fa rehefa ao anatin'ny fikirakirana an'le izy ianao dia be dia be ny hevitra mifamezivezy ao anatiny be dia be ny zavatra azonao sotomina be dia be ny zavatra azonao hitanao hoe saraka ho aparitaka ohatra moa zany le niteneniko teo hoe tsy mahafantatra an'izany hoe fiompiana kisoa ara-teknika zany ohatra ny tenako fa tao anatin'ny fikirakirana an'izay web 2 zay no nanangonako ny atota-kevitra rehetra rehetra dia nahafahako namoaka fiche teknika tao anatin'ny gazety régional raha ho anay avy any amin'ny faritra Moromanimo zany misy journal mensuel paysan ho an'ny paysan zany izy io mivoaka isam-bolana dia navoakako any anatin'ilay gazety mivoaka isam-bolana izay fiche teknika momba ny fiompiana kisoa manara-penitra zay ny tena moa zany amin'ny maha tompony andraikitry ny serasera eo anivon'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra dia tsy maintsy mitrandraka hatrany ny vaovao rehetra rehetra ampitaina amin'ireo tasaha ireo ahafahana mampita amin'izay traikefa rehetra rehetra ahafahana manatsara n'izay sy ampiarina zay ataon'izay raha ny fomba fijeriko manokana zany no ambarako hitako hoe mbola somary lavidavitra ezaka hoe tonga dia ny tasaha no ampianarina direct n'le izy satria na dia ny teny efa somary efa nandalo fianarana ary mbola manaro sarotra ihany na ny fampiasana azy